Miarabantsika rehetra indray tompo lasy sy tompo vavy manaraka ity fandarana ity. Ny arahana lala, ny arahana hita ny zavatra nitranga tamin'ny faran'ny herinandro teo tany Mahajanga, ary mialoha izay dia ny zavatra nitranga tany Antsiranana. Inona moa fa ny fikasana teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara hanao fihaonam-be na assemblée générale nandritra ny fandalovan'ny filoha nasionaly zany antoko zany tany amin'ny faritra Antsiranana. Tsy afaka ny tanterahana atao amin'ny toerana malalaka Magro tao Antsiranana izany noho ny fanakanana nataony mitandro ny filaminana. Tafalan'ny herinandro teo nanomboka ny sabotsy, alahady, alatsinainy no kasainy hanatanterahana indray ny faha-20 taona ny antoko tiako Madagasikara ka amin'ny alalan'ny fampirantiana sary sy fihaonana fifampitafana amin'ny vatana amin'ireo mpikatroka ny antoko tiako Madagasikara no kasaina tao, kanefa dia voabahana voamaraina ny sabotsy faha-3 ambin'ny folo ny volana oktobra ny tao amin'izany toerana izany. Tsy azo natao no mivezivezy sy niditra tao amin'ny toerana izay voarakitra fa anaovana fampirantiana tsara. Nambara mitandro filaminana fa misy ny taratasy réquisition izay ahafahan'izy ireo mandrara ny fidirana tao Magro Mahajanga be. Ny solombambaoaka ny Madagasikara efatra amin'ny rahalahy izay tany toerana niaraka tamin'ny bureau politika sy ireo mpikatroka teo anivon'ny tima zokony ary ireo tima tany toerana dia niezaka nanao fampirarana ary nilaza tamin'ny lehibe mitandro filaminana fa fampirantiana tsara ao anatin'ny fankalazana ny faha-20 taona natao ka nisy ny fampahafantarana mialoha ho an'ireo tompon'andraikitra any toerana. Satria moa amina toerana manokana, toerana midy izany ka iverin'izy ireo fa tsy ilaina akory ny fangatahana lalana. Na izany na zany aza nefa tahaka an'izay fanitranga hatramin'izay na inona nataon'ny antoko tiako Madagasikara dia voarara hatrany. Toy izay nitranga tany Fianarantsoa, tany Mahajanga tamin'ny herintaona, tany Antsirabe sy izay rehetra nalian'ireo mpikatroka teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara na ny teto Antananarivo no kasain'izy ireo hanaovan'ireo solombavambaoaka tatitra dia tsy azo natao izany. Ary nisy ihany koa ny hetsika fanaovana redynamisation ny antoko tiako Madagasikara na fameloma-maso tamin'ireo distrika sasatsasana fanomezana ny sakanana izany. Nisy kosa nefa toerana nosokafana ihany mba hanaovana izany fameloma-maso izany. Ankoatr'izay ao anatin'ny fankalazana ny faha-20 taona ny antoko tiako Madagasikara ka ny fampirantiana ireo sary manamarika an'izay 20 taona izay sy ny tantanana ny filoha Marc Ravalomanina ny firenena teo anelanelana ny 12 sy ny volana martsa 7 ary ny tolona nandritra izay 13 taona izay no aranty ao anatin'ity fampirantiana tsara ity. Kanefa dia voarara amin'ireo toerana rehetra indray koa izany fankalazana ny faha-20 taona izany. Averintsika izany fa na amin'ny endriny tatitra ataon'ny solombavambaoaka na amin'ny endriny fanaovana fameloma-maso ataon'ny bureau politika ny antoko tiako Madagasikara miaraka amin'ny solombavambaoaka na amin'ny alalan'ny fankalazana ny faha-20 taona dia tsisy azo ny antoko tiako Madagasikara atao avokoa izany eto Madagasikara. Ny lalàna amin'ny fiain'ny antoko politika nefa dia mazava araky ny ambaran'izany lalàna izany dia ny fifandraisan'ireo mpitarika ny antoko ampikatroka ao aminy. Ny fanetanana izay ataony ny antoko politika amin'ireo mpikatroka ao aminy, ny fanabeazana ataony ny antoko politika amin'ireo mpikatroka ao aminy. Ka raha mbola tsy foana izany lalàna izany dia mamporisika ny antoko politika isan'isany akandraikitra amin'ny fanatonana sy fanabeazana ny mpikatroka ao aminy. Hatreto anefa dia fantatsy ny rehetra fa mbola tsy foana izany lalàna amin'ny fiain'ny antoko politika izany. Faritseto ihany koa dia tsy hita ao anatin'ny lalàna na ny lalam-pandroana na ny lalàna fototra izay hampiasaina mahakasika indrindra ny filaminam-bahoaka ny amin'ny endriky ny hoe tsy azo atao no manao anniversaire na manao fameloma-maso na redynamisation na fanaovana fampirantiana tsara ao anatin'ny fankalazana ireo taona izay hiainana antoko politika samihafa. Ka izao zavatra miantra amin'ny antoko tiako Madagasikara izao dia antso-jay politika tsotra izao ao anatin'ilay hoe terrorisme d'État. Ny fanjakana no mivadika ho terrorista mpampiororo ka na inona zavatra rehetra ataony antoko tiako Madagasikara na amin'ny fahefany ireo solombavambaoaka fotsiny ihany aza hanao tatitra dia tsy azo atao, na ho an'ny fahefan'ny solombavambaoaka fotsiny ihany aza hifanerasera amin'ireo vahoaka izay heveriny fa ao anatin'ny antoko nahalany azy dia tsy azo atao izany ary tsy azo ny atao koa ary tahaka ny seho tany Mahajanga miditra anatin'ny efitrano ny antoko tiako Madagasikara.
de mipetraka fanontaniana ny hoe inona ihany ary no azony antoko-tiako Madagasikara atao, satria sady tsy omena lalana izy no tsekena fampahafantarana fivoriana ataony, kanefa sakanana ihany koa izy rehefa sady tsy mampafantatra no tsy mangataka lalana. Dikan'izay fanjakana lany asa, fanjakana tsisy atao no misy eto Madagasikara, ka ny vaindondrara sy ny laharam-pahamehan'izy ireo de ny anentsika an'izay ataony ny antoko-tiako Madagasikara am'izay rehetra alesy zay rehetra ataony manerina Madagasikara. Efa nanambara nefa mpitarika eo anivon'izany antoko zany fa tsy hijanona hatreo akory ny fankalazana fa 20 taona ny antoko fa hitety distrika sy faritro zany. Io zany azony rehetra sary an-tsaina ny vola lany ny fitondram-panjakana hanetsehana ireo mpitandro ny filaminana hanentsika sy hanaraka ny antoko-tiako Madagasikara manerana an'ireo distrika sy faritra zay alehan'ireo. Ary izany raha teo koa de mampiseho sary ratsy eo anatsehany natao hoe fanjakana tandalana, satria ny fanjakana tokony hampiatra lalàna indray ho an'ny fiarovana ny zo an'izany antoko zany no mandika izany. Ny fanjakana tokony hiaro ny solombavambaoaka indray amin'ny alalan'ny karatra, amin'ny alalan'ireo lalàna zay mifehany zany solombavambaoaka zany any am'izay rehetra alehany, ka ahafahany mampiasa ny heriny amin'ny maha-solombavambaoaka azy no mampanitsaka ny lalàna eo anatrehan'ireo mpitandro ny filaminana izay tratra ny baiky politika toy izay nahazo tany Mahajanga. Veritsika ny adevitra fa terrorisme d'État na fampirorom-panjakana no misy eto, ka tsy mipetraka ho fanjakana ray aman-dreny intsony, tsy mipetraka ho fanjakana zay miaro ny zanany sy ny vahoaka sy ireo rehetra zay manan-draharaha mifampiankina amin'ny fanjakana sy arovan'ny fanjakana araky ny lalàna no misy eto, fa fanjakana zay manodina ny lalàna sy arovana amin'ny tombotsoa politika sy ny fahefana politikan'izy ireo. Zany zava-misy, zany malaza. Makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.